Ny virenantsika kosa eo amin'ny tontolon'ny fampianarana ny fifanara-piara-miasa efatra sosona be izao no niarahan'ny université tsy miankina ISPN MAD sy ireo mpiara-miasa aminy natao sony omaly tao amin'ny Carleton. Fifanarahana mikendry hatrany ny fanatsarana ny fampianarana ary koa fitsinjovana ny asa sosialy. Amin'ny université mivohy ny fanavozana ny INSP MAD dia hiditra amin'ny fampianarana numerika ity sekoly ambony ity izay iarahany amin'ny orinasa manatraikefa amin'izany. Vita sony omaly tao amin'ny Carleton Nanosy ny fifanarahana momba izany. Ankoatr'izay dia vita sony omaly io ihany koa ny fifanaraha-piara-miasa eo amin'ny université tsy miankina iray hafa, ametrahana poste d'infirmerie manerana Anosy sy hanofanana ireo manana BEPC bac any amin'ny toerana lavitra andrina. Araka izao fanazavana izao. Natao androany dia fanaovana chimie tao amin'ny groupe INSP MAD sy ny société technicole amin'ny fananganana voalohany eto Madagasikara amin'ny sehatra ny formation paramédicale ny atao université numérique sy ny fametrahana ny antsoina hoe visioconférence mba ahafahan'ny sekoly rehetra INSP MAD raha Madagasikara mametraka fomba fampianarana sy programme tokana. Ny zavatra faharoa dia fanaovana chimie teo amin'ny université privée SPPS sy ny groupe INSP MAD ny fanatanterahana ny programme anankiray izay mety ho iarahanay amin'ny ministère ny fanabeazam-pirenena eto Madagasikara ny atao hoe programme de participation à la sécurité rurale à Madagascar, chômage zéro. Zany hoe programme izy io fametrahana poste infirmerie misy ny établissement public mifandray ministère de l'éducation nationale indrindra fa any ambanivohitra sy ny aty andrenivohitra amin'ireo tsy hoe zone vulnérable sy fametrahana koa ny antsoina hoe centre d'éducation en développement social et sanitaire hanofana andreo manana CEPE ou agent communautaire amin'ireny faritra isana ireny ny manana BPC ou aide-soignant ary manana baccalauréat amin'ny sehatra paramédical. Ary ny tena vaovao lehibe androany dia ny fitsanganana atao club des volontaires de développement humain durable mitovitovy amin'ireny jeune chambre internationale reny mitovitovy amin'ny l'école de la paix. Ny fifanekam-piara-miasa roa farany vita sony omaly dia mifandraika amin'ny fanorenana klinika tsy miankina sy famatsiana fitaovana ny université ny INSP MAD. Ny zavatra fahatelo nitranga teo dia ny fanaova-chimie teo amin'ny groupe INSP MAD sy ny médecin général raha zavitsotra ny ananganana clinique privé ao amin'ny INSP MAD mba atongavana amin'ilay fomba fampianarana hoe alternance école entreprise. Ary ny farany dia ny fifanarahana teo amin'ny entreprise Manjaka Kanto ny famatsiana ny fitaovana na eo amin'ny centre d'étude de recherche appliquée zany na amin'ny salle de pratique na hoe salle de compétence eo amin'ny INSP MAD. Tsy ho ela fa anankera ny volana aogositra izao fifanaraha-piara-miasa iray vita sony omaly tao amin'ny Carleton Nanosy ary amin'ny aprily 2024 ny ela indrindra dia ny ananganana ny clinique privé izany.